Hono a pasteur, hono a pasteur, fandaharana amaliana ireo fanontaniana mety hanitikitika anao mpiaino mahakasika ny soratra masina. Tompon'andraikitra pasteur Benjamin. Hono a pasteur, hono a pasteur. Za aloha mankasitraka misy ny fagagana fa le hoe amantaka anazy sy ny hoe avy amin'Andriamanitra satsia tena mila mijery fotony azonao nefa tsy ny olona rehetra ny mahay mijery fotony. Ohatra zao hoe tsy ny olona rehetra ny mahafantatra an'izay mety ao ambaniny ambanikininao azonao fa rehefa mijery ny fotony izy dia hita tsara. Ny ataoko hoe mahafinaritra ara misy manao fagagana. Voalohany aloha betsaka mahamarina ny teny tompo betsaka no avy amin'ny anarako. Fantako fa menao Jesosy daholo ny olona rehetra azonao. Nefa rehefa mijery fotony tsika dia eo na ahafantarana tsara hoe avy amin'Andriamanitra na tsy avy amin'Andriamanitra. Ohatra fotsiny ny fotony nge zany dia zao ny fampianarany, fampianarana ihany. Bakeo nge tena Andriamanitra ao amin'ny Jaona 2 epistily Jaona 2 amotsy isy toko fa ny anankiray ihany dia vakeo ke ny andininy 7 rehefa hitanao zany Jaona 2 7 ka hatrany mifaraka amby folo. Jaona 2 andiny 7 amin'aran'i Jesosy. Izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra ho amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra ho amin'ny fampianarana dia izy no manana ny raisiny ohatra fotsiny zany fampianaran'i Kristy. Inona zany fampianaran'i Kristy zany? Fampianaran'i Kristy nge dia miorina amin'ny anankitelo izy eo ny fotony zany ny finoana azy fa izy zanak'Andriamanitra velona tonga nofo tamin'ny andron'i Jiosy fanahy amin'izao fotoana izao. Ny fanahy masina izay nampanantenay batisa ny fanahy masina fiandohany zany ny fankatoavana ny didy raha tia ahy ianareo izy ny tompo dia hitandrina ny didiko tahaka ny itiavako ny raiko ka hitandremako ny didiny azonao. Reo telo reo ny fotony. Raha ao anatin'le fiangonana ianao zany ka tsy mitoetra fampianaran'i Kristy zany hoe miala le fanahy masina fa fanevadiavanana zany ny ao miala avy hatrany na hoe ny didy potehana tsy zany sabaty zany tsy zao zany nefa avy miteny hoe eny le didy nge ao ihany voalazany amin'ny epistily ihany Romanina 7 ao daholo le didy any amin'ny Efesianina 1:1 nge miteny hoe manajanona ianao sy ny reninao amin'ny tompo ary manajanona ianao sy ny reninao mba ho maro andro ianao. Mbola hita ao daholo le didifolo mbola misy ny sabata ho an'ny olona masina any amin'ny Hebreo 5:9 reo totalikevitra reo fitiavana reo mahadio ny olona ka ny ahitana ny fotony dia ny 5 izay rehetra mitarika le mpampianatra zany nefa tsy ahoana izy teo nefa tsy mitoetra ho amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra ho amin'ny fampianarana dia izy no manana ny raisiny zanaka. Ohatra reo milalàna amin'ny fanamasina nge tsika vety fotsiny amin'ny Romanina 7:5 ao amin'ilay fanamasina zany. Romanina 7:5 ny 5 vakio koa amin'anaran'i Jesosy. Fahasivy aloha amin'ilay fanamasina resantsika fahasivy. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Nefa fampianaran'i Kristy le fanahy ka raha vao tsy manana an'le fanahy le mpitarika aloha voalohany indrindra dia tsy azy tsy any tompo io fa olona ny anatra io na olona mamaky baiboly dia mahay mandahateny satria ny anarany fa mipetraka mihitsy le fampianaran'i Kristy tsy any Kristy ianao rehefa tsy nandray ny fanamasina ka mifandraisana fanamasina voalohany eo amin'ny batisa ny fanamasina mazava nisy zany jeo indray ny eo amin'ny didy ao amin'ny 5 eo amin'io ihany mba hampafaingana azy. Romana 7:5 fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy any akory zany. Tsy manaiky nefa ny fampianaran'i Kristy hampanaiky ny olona ny lalàna. Ozy Paoly ny lalàna ny eo izy dia sady tsara ny masina ny mariny iovenina afaty aho ny otany na afaty aho fa avadiky ny olona izay mitoe tsy manana ny Kristy nefa miantso ny Kristy tsy manaiky ny lalàna tsy manaiky sabaty izy. Ianao raha ao anatin'le fiangonana tsy manaiky sabata 5 taona zay ny oenan'le fiangonana tsy ovatsony mialahy ianao
ka pastera ny alatary amin'ny anina ka manorona manazy de jereo voaloha le ny alany hoe ay tsy manaiky ny lalàna ny alany ty olo paster ty de jereo ndraiky le paster fa misy manaiky ny lalàn'andriamanitra fa tsy mpakafana masina fa voalaza mihitsy fa raha vao tsy mitoetra n'izao fampianarana zao de tsy manana n'andriamanitra tsy manana ny ray io ohatrany hoe ray io tsy manana an'io izy ray hafa miasa fakeo ngeo amin'ny resaka lalàna ihany resantsika fampianarany kristy jaona voalohany toko faharoa jaona voalohany toko faharoa ny andininy telo sy efatra jaona voalohany toko faharoa andiny fahatelo amin'ny anaran'i jesosy ary zao nao fantarantsika fa malala azy isika dia ny fitandremana ny didiny izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary marina tsy ao anatiny misy karazany roa reto mpanompon'andriamanitra ny ray izy roa ikambanana saminy hoe mahalala ny kristy ny ray mitandrina ny didin'andriamanitra dia ozy ny tompo izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didy dia mpandainga fizany pastera sy ny mopera sy mpandraram-pivavahana tsy mahalala ny kristy iny baiboly iny anga fihinanana laniny tao anatiny fantany kristy saingy tsy mitandrina izy sabata ny lolana amin'izany paska ovaovany daholo zay tiany ataony ny ataony ny tiany hoanina ny hoanina tiany tafiana tafiana dia ozy ny tompo tsy manana ny kristy izy ny marina tsy anaty sady mpandainga io olo io na misy fahagagana ary ao mpandainga io tsy manana andriamanitra syndray ny andininy fahatelo kosa dia hoe zao ary nafantarantsika efa mahalala azy isika dia zao ny fitandremana ny didiny ka ny atao amin'ny pastera benjamina aloha ao mihitsy ny fampianaran'ny kristy mitandrina ny didy ao ny fampianaran'ny kristy ny amin'ny famonjena ao ny fampianaran'ny kristy ny amin'ny batisan'ny fanamasina finoana totaly kevitra zao fitiavana ny lehibe indrindra toy izao ny tiavan'andriamanitra zao toy izao kristy aza maty fa ny didy tsy ny finoana tonga anao kristy ho faty ny didiny hoe araky ny fanahy mandeha araky ny fanahy ahoana no amonao araky ny zavatra ny fanahy zay fotsiny le izy mazava dia mazava fa tsika vakitsika nke ten'andriamanitra ao amin'ny le jaona faharoa teo jaona faharoa toko fahavalo andiny fahavalo sivy andiny fahavalo aminaran'i jesosy fahasivy izay etra izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra ao amin'ny fampianaran'i kristy dia tsy manana n'andriamanitra izay mitoetra ao amin'ny fampianarana dia izy no manana ny raisiny zanaka raha misy olona raha misy olona mankeo aminareo ka tsy mitondra izao fampianarana izao aza mampiatrano azy na miarahaba azy akory fa izay miarahaba azy dia miombona amin'ny ratsy ataony hitantsika vetivety zay ny foton'le izy zay nge mahatonga ny olona mialany amin'le tsy mitandrina ny didy le olona nge tsy te hiala n'ilay fiangonany tia ny dadany tao mamany tao dadabeny tao fa mankany amin'le mpitarika izy hoe azafady tompoko manaja anao ahoana le sabata valiboraingina nomeny azy eo dia tonga dia ozy le olona ary tsy makasitraka ny lalàn'andriamanitra dapas iny le olona ny tsita fa raha ohatra nge izy makasitraka ny lalàn'andriamanitra ataony batisany rano le olona misy batisa inona ny alany amin'le fiangonana Ono a pasteur fandarana amalina ireo fanontaniana mety anitikitika anao piaino makasika ny soratra masina tompona andraikitra pasteur Benjamin ono a pasteur